Kafaliana lalandava tompoko lahy sy tompoko vavy no iarabanay anareo eto amin'ny chaîne YouTube Jeanne Forêt Santé aty Canada. Ny resahantsika androany dia momba ny atao hoe fitness. Inona moa ny atao hoe fitness? Fitness dia fomba fitaizam-batana sy ara-toesaina izay tena ohatran'ny kolontsaina mihitsy aty Amerika Avaratra. Efa manomboka miakatra ny fampiasana ny fitness any Europa ary any Madagasikara dia efa misy olona vitsivitsy mampiasa ity taranja fikojakojana vatana ity. Inona moa zany ny tantara kely momba ny fitness? Iza no namorona azy? Tamin'ny taona 1968 tany hoany dia nisy dokotera iray natao hoe Kenneth Cooper izay miaramila Amerikana izy io ary izy no namorona ny atao hoe aérobika, izany hoe ilay fomba fandihy miaraka amin'ny mozika izay mampietsika ny vatana iray manontolo. Io zany no fomba natombony hitsaboana ny olona voan'ny areti-po na ny maladie cardiovasculaire. Tamin'ny 1970 dia misy ilay actrice malaza amerikana izay atao hoe Jane Fonda. Izy no ohatran'ny hoe nanatsara ny aérobika ary nataony tamin'ny anarana hoe workout. Tamin'ny taona 1980 dia ny frantsay Véronique sy Davina no nitondra ny fitness tany Frantsa ary nomeny ny anarana hoe gym tonique. Tamin'ny taona 1986 Jean Miller no nanorona ny atao hoe step. Tamin'ny taona 1990 dia nisy ny famoronana ny atao hoe BTS na body training system body, izany hoe lay mampietsika vatana toy ny boxing sy ny karazany. Tamin'ny taona 1990 dia namorona ny atao hoe zumba, ilay mpandihy chorégraphe atao hoe Alberto Beto Perez izay nanao ny danse sportive miaraka amin'ny muzika latino izany. Inona sy inona daholo ny karazana zavatra atao ao amin'ny fitness, izany hoe ny activité zany. Dia misy voalohany indrindra ny teneniko teo hoe ny danse aérobika izay hoe fandihizana miaraka amin'ny mozika. Inona moa ny antony ampiarahana azy amin'ny mozika? Dia ny mba hanomezana ny ataontsika hoe faharisiana na ny motivation amin'ny olona izay mampiasa ity taranja fitness ity. Ao koa ny gymnastique rythmique, ao koa ny atao hoe yoga izay fitaizana toe-tsaina koa, ary ny yoga natao ho an'ny olona izay tsy afaka mihetsika be loatra fa misy ny atao hoe endurance na ny ataontsika hoe faharetana bebe kokoa zany amin'ny fihetsika izay atao, ary tsara dia tsara io karazana pratika ny yoga io ho an'ny olona izay voan'ny areti-po na ny maladie cardiovasculaire. Ao koa zany ny aquagym izay karazana dihy fihetsika atao ao anaty rano, izay tena nahitana voka-tsoa be dia be tokoa teo amin'ny fitsaboana karazana aretina. Misy koa zany ny fampiasana ny karazana
appareil ataontsika hoe cardio fitness dia misy ny vélo d'appartement, misy koa ny tapis roulant, ny rameur, ny simulateur d'escalier ary ny poids izay hitatsika eto moa zany ty nataontsika hoe poids izay manentana ny osatra eto amin'ny sandry. Mbola ho adiadintsika tsirairay amin'ny andro manaraka ny momba ny ireo instrument ampiasaina momba ny fitness ireo fa ny androany dia fanazavana amin'ny ankapobeny fotsiny izany no azavaiko momba ny fitness. Inona no zavatsoa entin'ny fitness dia ny fanatsarana ny fikorianan'ny rà ao amin'ny tenatsika olombelona, zany hoe mahatsaratsara kokoa zany ny appareil cardiovasculaire, zany hoe ny momban'ny fo sy ny fiasan'ny fikorianan'ny rà zany ao amin'ny tenatsika olombelona satria zava-dehibe mikojakojana ireo taova ireo satria ireo no tena mampiaina ny vatan'ny olombelona ary ireo ny rà zany no mitondra ny otrikaina rehetrarehetra izay hoanitsika avy amin'ny sakafo dia voalevina atao amin'ny vavony ary rehefa tonga any amin'ny tsinay dia misy ny lalan-drà zany izay manaparitaka ireo otrikaina rehetrarehetra izay nohanitsika ireo mba hiasa araky ny tokony ho izy anome hery sy tanjaka atsika olombelona. Ny cardio fitness koa zany dia manala ireo tavy amin'ny tenatsika olombelona satria rehefa miambina ao amintsika zany ny tavy dia mety miteraka aretina izay fiakaran'ny cholestérol ao amin'ny tenatsika olombelona. Manala mampidina koa zany ny calorie ataontsika ny cardio fitness, zany hoe ny calorie izay entin'ny sakafo ataontsika olombelona dia tokony ariana zany ireo calorie ireo fa satria raha ohatra hoe miambina be dia be ato amin'ny tenatsika zany dia mety miteraka aretina. Ohatra zao raisitsika ny danse aérobika dia eo amin'ny 400 calories isaky ny adiny iray zany no very rehefa mampiasa ny ataontsika hoe danse aérobika. Ny indrindrandrindra koa zany ny cardio fitness dia eo amin'ny fitandremana amin'ny aretina maro isan-karazany koa zany no ilana azy toy ny fiakaran'ny tosi-drà, ny diabeta, ny arthrose na ny aretin'ny vavi-taonana, ny fiakaran'ny cholestérol be loatra ao anatin'ny rà, ny dépression nerveuse, ny aretin'ny taova maro samihafa toy ny taova appareil digestif zany na ny fandevonan-kanina, zany hoe irony ataontsika hoe acide miandrona ao anatin'ny vavony izay mety miteraka aretim-bavony dia azo sorohana koa zany amin'ny alalan'ny fanaovana ny cardio fitness satria manala ny fiandronan'izany acide ao anatin'ny vavony izany ny fanaovana ny exercice ny cardio fitness. Karazan'olona manao ahoana no afaka manao ny fitness? Ny olona rehetrarehetra dia afaka manao ity taranja ity daholo, tsy hoe akory zay olona manam-bola na mpanan-karena ihany no afaka manao an'izy ity fa amin'ny saranga maro araky ny
fananany tsirairay ny fahafaha vidiny tsirairay dia afaka mampiasa ny taranja cardio fitness daholo izany hoe arakaraky ny fananany eo am-pelatananao dia afaka anaovanao an'ity karazana taranja ity izany hoe amin'ny farany ambany ny dépense izay mety miakatra any amin'ny farany ambony afaka ataonao ato an-trano fa tsy voatery andeha any amin'ny salle de gym ianao izay no antony anoroko ny fomba manokana izay afaka ataonao ao an-trano tsy mila mandeha any amin'ny salle de gym izany hoe manoro hevitra ny olona tsirairay izany ny tenako mba ahafahany mihetsika. Inona moa no antony tena hoe nanaovana ity taranja fitness ity dia ny mba ahatonga ny olona izany anana ny atao hoe farisiana na motivation mihetsika satria raha ohatra mona aminainy ianao kamokamo ianao ny mihetsika dia ny taranja fitness izany mba mandrisika anao hetsika bebe kokoa ary ny karazana akanjo entina dia ny akanjo maivamaivana ny appareil izay ampiasaina izay afaka ampiasainao ato an-trano raha ohatra ianao ka dia andeha anao abonnement any amin'ny salle de gym satria ohatra hoe tia hifanerasera amin'ny olona hafa mba tia resadresaka kokoa ny appareil tia ampiasa ny appareil rehetrarehetra izay mety misy ianao dia afaka manao izany koa ny antony anovanovana ny zavatra rehetrarehetra na ny hira na ny dihy dia mba hahatonga anao avitrika hatrany izany anao an'ity taranja ity satria ilainao amin'ny fahasalamana izany. Inona moa no antony mahatonga ny hoe ampiarahana amin'ny mozika foana izany ny fitness ny mozika dia fantatritsika tsara fa zavatra mahafinaritra ary mahafinaritra ny saina io izany no manampy amin'ny ataontsika hoe fanetsiketsehana ny hormone sérotonine ao amin'ny ati-doha izany hoe io no hormone io izany no miteraka fahafinaretana ho an'ny olombelona anankiray ka manampy betsaka izany ny mozika amin'ny fampiakarana ny famokarana io sérotonine io mba ahafalifaly ny olona anankiray ka ny fitness dia manampy be dia be amin'izay sady mihetsika ianao izany no mahazo fahafinaretana ka dia mahatonga anao salama falifaly lalandava ary afaka miatrika ny olana rehetra izay mitranga amin'ny fiainana andavanandro ary ny fanaovana ny cardio fitness dia manampy betsaka mihitsy amin'ny fitaizana ny fahasalamana ka nahitana voka-tsoa betsaka amin'ny fitsaboana ny zavatra tohitony ary izay no antony anehoako azy amin'ny alalan'ny sary vidéo satria ny olona izay tsaboako ato dia rehefa tenenina izy hoe manaova fanatanjahantena mitandrema sakafo matetika tsy azo ny an-tsaina hoe inona marina ny zavatra tianao tenenina ary aiza marina ny tianao hatongavana ny tena tiana hatongavana dia ny hoe mila miova mihitsy ny fomba fiainanao izany hoe mila manova mode de vie ianao raha ohatra ka tena teo salama ary indrindrandrindra ny fiainana aty amin'ny tany vaventy tany mandroso izany isika mpiavy dia mila manaraka izay fomba fitandrovana fahasalamana izay satria tsy mitovy mihitsy ny fomba fiainana tany amin'ny tany misy antsika
sy ny fomba fiainana tonga ty arina ny sakafo ara dia miova satria sakafo efa congélé na ao anatin'ny ataontsika hoe fitahirizana mangatsiaka no matetika hohanina ty zany a noho hoe fiasakazahana firotorontona amin'ny fiainana andavanandro dia adino ny mahandro na tsy manam-potoana koa zany ny andrahoana ara-dalàna dia mety misy fiantraikany amin'ny fahasalamana izany zavatra izany satria ao anatin'ireny hanina be fotsy ireny dia misy sira izay miopampana, misy ny siramamy miopampana, misy ny graisy menaka izay mamparary reny menaka mivaingana ireny izay tsy ara-pahasalamana intsony. Ary ny Santé Canada dia namoaka ny statistika ny mpiavy teto Canada hoe alohan'ny hiditra eto Canada ny mpiavy dia salama tsara tamin'ny izay fitiliana natao tany amin'ny taniny. Rehefa tonga eto izy dia betsaka ny marary voan'ny aretim-po na ny maladie cardiovasculaire, ny diabeta, ny dépression nerveuse. Ny ankabeazany dia noho ny resaka fiovan'ny sakafo, fiovan'ny culture na ny fomba amam-panao izay miteraka ny atao hoe choc culturel izay mety miteraka aretina ho an'ny mpiavy. Ka io indrindra zany no mila soloana izany zavatra rehetrarehetra izany. Dia izay indray zany tompoky lahy sy tompoky vavy no azo natolotra anao androany momba ny fitness. Tsy dio matetitetika ny YouTube Jeanne Forêt Santé fa ahatsara ny fahasalamanao izany ary partageo azafady. Veloma tompo.